fiainana miafina ao amin'ny Kristy. Paska, fiainana miafina ao amin'ny Kristy. Une vie cachée en Christ, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. De la part de Dieu, que la grâce et la paix vous soient accordées. Dieu qui est et qui était et qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu. Quoique, où que nous soyons, où que tu en sois avec le Seigneur, ce temps nous est proposé, ce temps t'est proposé, ce temps t'est donné, un temps mis à part avec Dieu, un temps à l'écoute de sa parole. Amen. Je vous invite à vous lever pour louer le Seigneur en lisant le psaume du jour. Midera ny tompo fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Tsara ny mialoka amin'ny tompo noho ny mialoka amin'ny olona. Tsara ny tompo, matoky ny tompo noho ny matoky ny mpanjaka. Ny tompo no heriko ary izy no teraiko, fa izy ny famonjena ahy. Amen. Alleluia, alleluia, desiderani tumpuna, manarata feridera, ani Gesù Cristo, ani jali fani maizi, tadilu abunuku, befainu belunizi, awandani tratuku. Belunani tupu, eusa, kau belunani, seitangana tupu, eyangani uvasu, satubuni nayangu, Ivavaka isika. Eny misaotra anao tokoa izay tompony amin'izao fotoana omenao anay izao aladin'ny Paska izao izay ankalazana ianao nitsangana tamin'ny maty. Ianao le hatrizay ary mandrakizay, ianao le vavolombelona marina, vavolombelona mahatoky, ilay zanaka lahy matoa sady voalohany natsangana ho velona avy tamin'ny maty ary miazona izao rehetra izao sy manome aina azy. Eny, miantso anay tokoa ianao tompo mba ho vavolombelona zany fitsanganana amin'ny maty zany, manera-tany, ary zany ny anton'izao fotoana hivoriana izao, te hika-pifaliana, te hanambara manoloana izao tontolo izao, fa velona ianao ary velona eo amin'ny fiainanay, ary ny fiainanay dia miafina ao amin'ny Kristy, miafina ao amin'ilay zanak'Andriamanitra velona, efa maty izay, nefa velona ao amin'ny Kristy. Nefa tompo, tsy miafina aminao ny fiainanay, fa amin'izany fanambarana sy fijoroana ny fahatsaranao zany, dia matsiaro tsy tanteraka izay, matsiaro kely sy bitika izay manoloana ny zavatra sedranay isan'andro isan'andro. Miantso anay ianao
mba hanambara fa velona ary mitondra fiainana nefa izay tompo matahotra fahafatesana miariary ny fanatrehanay zao arety mandringana zao fa miorooro ny akamaronay matahotra izay nefa ianao maniraka anay hitory zany fahafatesana izany tianao zay anambara ny fahazavanao nefa ny fiainanay feno aizina aizy ny fankalana aizy ny fiavinavonana aizy ny faharatsiana aizy ny fitiavam-bola sy ny aizina maro isan-karazany eo amin'ny fiainanay tompo miantso anay koa ianao mpiara-miasa aminao nefa mazany zay no mialangalana mazany zay no kamo mazany zay no kivy mazany zay tompo no atakalinay fahafinaretana ny fiainana miaraka aminao iza no anafaka anay amin'izany fifandrohitana izany afa-tsy ianao le tianay amin'ny fitiavana mandrakizay fitiavana tsy manapetra nasehonao teo amin'ny azo fijaliana fa tsy misy etỳ tany ary tsy misy any an-danitra tsy misy hatr'izay ary tsy isy mandrakizay tianay tahaka ny tiavanao anay koa tahirizo amin'izany fitiavana zany zay tompo ary na dia eo azany tsy fahamendreanay na dia eo azany fahotanay dia arakaraky ny ahalehiben'ny fahotanay ny oaran'ny fahasoavanao tokoa koa dia midera sy mankalaza anao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina hatramin'izao ka ho mandrakizay amen. Seigneur, béni sois-tu, toi qui étais et qui viens, toi qui es le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Oui, Seigneur, tu nous appelles à témoigner de ta résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Mais tu sais très bien, pour que notre témoignage soit digne de toi, viens à notre aide, viens à notre secours, car tu veux que nous proclamions que tu es vivant et nous-mêmes avons peur de la mort, surtout en ce contexte que nous traversons en ce moment où nous entendons beaucoup de morts parmi nous. Tu veux que nous annoncions ta lumière et nous tâtonnons dans l'obscurité, dans toutes ses formes, l'égoïsme, l'amour de l'argent, la haine, la calomnie. Tu veux faire de nous des collaborateurs et nous portons le poids de notre fatigue. Seigneur, qui peut surmonter tant de contradictions, sinon ton seul amour, ton amour inconditionnel, ton amour infini, ton amour plus fort que la mort, qui nous appelle malgré nos fautes et nous fait confiance malgré nos infidélités. À toi la gloire, au Christ ressuscité, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Riavana ianao ny fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra. Nous allons écouter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Maty Jesosy amonjy ny olona rehetra. Ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty nitsangana amonjy azy. Ka raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao izany. Izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana izao tontolo izao tamin'ny alalany ka tsy nanisa ny fahatsoany. Oui, un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Donc tous participent à sa mort. Il est mort pour tous. Ainsi, les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Ils vivent pour le Christ qui est mort pour eux et qui, pour eux, s'est réveillé de la mort. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Ce qui est ancien est fini. Il est nouveau
Et ce qui est nouveau est là. Il est une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu. Oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui par Jésus-Christ. Et il ne tient plus compte de nos fautes. Alléluia. Amen. Chantons le cantique 142. Voninahitra ho any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanany ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Petraka isika ary mirosa avy hatrany amin'ny vakiteny izay voalahatra ataontsika ny hira voatondro. Iaraka ivavaka tsika tompoko. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra anao zay satria lehibe ny fitiavanao anay. No tahinao zay namakivaky ny herinandro iny ary dia mbola nitantananao sy nivimbinanao ka tonga soamantsara eto amin'ny tempolinao masina hiderasy ankalaza ny anaranao. Misaotra anao tompo fa na dia mpanota tsy mendrika azy izahay dia nahafony ainao ianao hanavotanao anay. Hampangino izay firehetra tsy avy aminao tompo. Aoka ny teninao rery ihany no reheto amin'izao fotoana makina ny teninao izao. Ianao hanokatra ny foamam-panahinay, ahaizanay mandray izany teninao izany, mba ho teny velona hoentinay mamakivaky ny fiainanay, fa tsy handalo fotsiny aminay ihany. Atolotra ianao ny dera sy ny ady hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.
Izao tsika riavana dia raha maky sy hainy ny teny soatra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10, tomboka amin'ny 4:7 ka hajanona hatramin'ny 7:70. Rehefa hita dia raha mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Ary petera ny lohabavana na hoe hitako marina tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ianareo mahalala ny teny izay nahampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely mitory teny soa milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny tompon'izao rehetra izao. Dia ilay teny natomboka hatrany Galilia ka notoriana tany Jodia rehetra taorian'ny Batisa izay notorian'i Jaona. Dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery, sady nandehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny herin'ny devoly. Satria Andriamanitra momba azy, ary izahay no vavolombelony ny zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoiny na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina, tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra raha teo, dia taminay izay niara-ny hihinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nandidy anay hitory amin'ny olona ka hanambara fa izy no voatendren'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambaran'ny mpaminany rehetra, fa amin'ny anarany no ahazon'izay rehetra mino azy famelan-keloka. Colossiens, chapitre 3, du verset 1 à 4. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. Toizantsika mivaky teny araka ny marika toko 2:12 ka hatramin'ny 15. Rehefa lasa ny andro sabata dia nandeha nividy zava-manitra i Maria Magdalena sy Salome ary Maria reniny Jakoba mba hoentiny anosorana ny fatin'i Jesosy. No ny marainan'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo raha vao niposaka ny masoandro, ary niresaka izy ireo hoe iza re no hanampy antsika hanakodiany vato hiala amin'ny varavarany fasana. Fa no niakatra izy ireo dia indro hita nefa voakidia ny ala ny vato, nefa lehibe ilay vato. Raha niditra tao amin'ny fasana izy ireo dia nahita zatovy iray nipetraka teo amin'ny ankavanana, ny akanjo fotsy dia raiky tahotra izy ireo. Fa hoy ilay zatovy taminy, aza matahotra ianareo, Jesosy avy any Nazareta izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo, efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo no nametrahany azy. Koa mandehana ianareo dia lazao amin'ny mpianany sy Petera fa melohanareo any Galilia izy, any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Dia nandeha izy ireo ka lasa nandositra ny ala tao amin'ny fasana, fa torakovitra sady natahotra ary tsy mba nilaza na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara.
araka hitsangantsika nao nira voalahatra. Iaraka ivavaka isika. Mba soraty eo am-ponay tokoa tompo ny teninao, mba ho rakitra velona ho fanilo ny lalanay, ny dianay, hamakivakianay izao fiainana sarotra dia sarotra izao. Ary ho mpandresy tokoa izay miaraka aminao, mpandresy manoatra noho ny mpandresy ary ho ianao. Ko amitenena aminay tompo araka ny fombanao. Amen. Petraka isika. Le hira ny rahantsika teo 700 dia miteny hoe alahady andro tsara. Alahady andro tsara, fa maninona moa ny alahady no atao hoe andro tsara? Dia le hira ihany no milaza izany, le hira ihany no milaza izany, mamaly izany. Alahady andro tsara satria nitsangananao ry Tompo. Izay ny mahatsara ny lahady, mahasamihafa ny alahady amin'ny andro rehetra, na dia samy noforonon'Andriamanitra ary izy rehetra. Fa ny alahady dia andro tsara ary antsoina hoe andro ny Tompo, jour du Seigneur. Natokantsika nandritry ny andro enintsika dia nanao ny asa mandraraha rehetrarehetra, ary fahasoavana no ahafahana miasa, mianatra, manao ireo andraikitra maro isan-karazany nampanaovan'ny Tompo antsika. Fahasoavana izany satria be dia be ny olona tsy manana, tsy afaka miasa, tsy afaka mikarakara tokantrano, tsy afaka karakara ankonana, mety tsy manana an'izany akory. Maro aza ny ao anatin'ny fahoriana amin'izao ora sy fotoana izao, mitomany, misy miady amin'ny fahafatesana. Fa men'ny Tompontsika alahady, alahady ho an'ny Tompo, alahady fitsaharana. Ary ny fitsaharana io dia fitsaharan'ny fanahintsika, mahatsiaro sambatritsika, manoloana ny zavatra miseho etsy sy eroa izay tsy maintsy hiseho, satria Jesosy no miteny ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky ozy, fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Ary mitovy amin'izany ny zavatra iainantsika zany no ny iainan'ireto vehivavy anankitelo araka ny voalaza teo amin'ny vakiteny novakiana tamintsika teo amin'ny Marka. Maraina ny andro voalohany tamin'ny herinandro, vao mangiran-dratsy, nataony lahara-pamena no nakany amin'ny fasana tamin'izany ady voalohany nitsanganan'ny Tompo amin'ny maty izany. Be dia be ny zavatra azony natao, indrindrandrindra manoloana ny zavatra nitranga tamin'ny nahafatesan'i Jesosy, fa nataony ho lahara-pahamehana ny nandeha tany amin'ny fasana raha vao niposaka koa ny masoandro. Ary teny an-dalana izy telo mirahavavy amin'ny mahavehivavy fanaka malemy azy, tsy manana hery anokafana ny fasana, dia niresaka hoe iza re no mba hanampy atsika hanakodiany vato hiala amin'ny varavaran'ny fasana. Manoloana n'ilay vato ngeza be dia mahatsiaro kely sy bitika reto, andriam-bavilanitra na fanaka malemy reto. Dia ny fanontaniana teo amin'izy telo hoe
iza no anampy atsika qui va nous aider pour rouler la pierre. Zay ny azy ny vato lehibe teo amin'ny fiainany le varavara-pasana. Fa mitsika amin'izao vanim-potoana iainan'izao mety misy zavatra endrika vato lehibe manontany tentsika iza ny mba anampy ahy amin'ity vato lehibe mibahana eo amin'ny fiainako ity. Samy manana ny endriny. Fa izy telo mirahavavy reto arak'izay voalaza teo, Marie Magdalene, Marie reniny Jakoba ary Salome, vehivavy anankitelo mametraka izany fanontaniana izany teo amin'ny toerantsika. Ary isika koa manohy izany isan'andro san'andro misahatra foana bahana eo amin'ny fiainantsika. Iza re no anampy? Mety ho aretina io, mety ho fahoriana, mety tsy fananana, mety olana, mety tsy fankazahoana amin'ny olona. Iza re no anafaka amin'izao? Satria indraindray tsika mahatsiaro hoe kely sy bitika atao dolodolo ny zavatra rehetrarehetra, fa vao mainka aza mialehibe hatrany le sakana vato eo amin'ny fiainana. Kinanjo ny vaovao mafaly efa nisy nanakodia ilay vato. Raha araka ny teniny teo dia hoe fony ny traky izy telo mirahavavy dia hitany fa efa voakidia ilay vato, fa lehibe ilay vato. Marka dia tena naka fotoana mihitsy ny laza hoe lehibe ilay vato, tsy vato kely, tsy vita ny herin'olombelona, indrindraindrindra vehivavy fanakamalemy, fa efa nielo azy Andriamanitra naniraka anjely. Raha niditra tao amin'ny fasana izy ireo dia nahita zatovo ray mipetraka teo kavanana. Marka tsy miteny hoe izy io zatovo io, fa Matio any amin'ny toko 7:22 dia miteny hoe anjely, izany hoe ampiasan'Andriamanitra ny voary ray manontolo mba hanampy antsika, hidira antsika amin'izany famonjena izany. Teny an-dalana mihaino toriteny amin'ny France Culture dia nizatra nanaitra anahy ny tenen'ilay mpitoriteny hoe ary tena marina tokoa hoe Jesosy ene tsy nila anjely nanakodia ny vato, satria fantatsika fa raha nihidy vaky teny tamin'ny herintaona nihidy tao anefitra ireo mpianatra 12 ireo dia nihiditra teo izy tsy namoa varavarana, afaka nandeha tamin'ny toerana maromaro izy. Tsy ho anazy ny nanakodiavany anjeliny vato, fa ho atsika, mba hahafahantsika miditra amin'izany hoe fitsanganana amin'ny maty izany, mba hahatonga antsika koa hoe miara-natsangana tamin'i Kristy izay mitondra antsika amin'ny lohahevitra an'io. Kristy nitsangana tamin'ny maty ankalazantsika isan-kanalahady, isaky ny Paska, fa ny zavatra tokony ho ankalazantsika isan'andro san'andro dia hoe izao sy ianao natsangan'Andriamanitra koa. Ary izay ny antony ilay vato ny kodia no ahafahantsika miditra sy mipartisipe amin'izany fitsanganana amin'ny maty izany. Ary izay ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe efa raha natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony. Kolosianina toko 3 izay anokanantsika ny lohahevitra amin'izao aladiny Paska zao hoe niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo. Zay no voalaza eto amin'ny teny malagasy dia toy izao ny vakiny amin'tika teny iombonana: natsangana ho velona niaraka tamin'i Kristy ianareo. Izany hoe tsy Kristy irery intsony no ankalazantsika amin'ny andro Paska toy izao, fa nitsangana tamin'ny maty, fa isika koa niara-natsangana taminy. Dia raiso vaovao mahafaly izany hoe ianao io, izao ny teny ity dia natsangan'Andriamanitra ho velona, tsy andrasana amin'ny any aoriana any hoe rehefa ho avy ny fiafaran'izao rehetra izao, zao tontolo izao vao hitsangana maty, fa efa natsangana niaraka tamin'i Kristy ianareo. Ary izay no endriky ilay vato ny kodia mampiseho amintsika fa nitsangana Kristy marina, fa isika rehetra koa niara-natsangana taminy. Ary amin'ny teny, amin'ny fotoana izao le izy au présent, conjugué au présent, vous êtes ressuscité avec Christ. Waouh!
hoe ianao zany hoe izay zany isika ce que nous sommes ressuscités avec Christ. Et là, il y a 3 vérités, il faut retenir. Nous sommes ressuscités avec Christ. Et ce que nous sommes conditionne ce que nous faisons. Koa raha niaranatsangana tamin'i Kristy nareo dia inona amin'izay ary ny zavatra atao? Katsao ny zavatra any ambony, miova paradigme. Zany ny fiteny. Miova paradigme. Hatrisay dia zao ny zavatra nikatsahana. Inona no hoaninay, inona no sotroinay, inona no tafianay. Zany mahatonga antsika na ny akamaroantsika raha mifindra monina ty mba hitady inona ny sotroina, inona ny katsahana, inona ny zao. Mila ravinahitra hoe malagasy. Tsy hoe tsy atao zany fa tsy katsahana. Ny voambola nampiasana eto zany zavatra tadiavina. Fa eto hoe katsao, zavatra katsao zany dia hoe tsy mijanona raha tsy azo. Zavatra tadiavina rehefa tsy hita dia tsy hitako le izy. Tana mba tadiavina ankizy le sotro tao anana tao dia lasa ny ankizy irano. Tsy hitako. Tsy hitany. Fa ny hoe katsao. Tana hoe le trandraka volamena ny somamaniny reny. Reny makany ilakaka reny. Mandeha makany izy tena indraindray mamono tena aza. Mikatsaka. Dia ho an'le olona zay natsangana velona tamin'i Kristy zany, niaraka tamin'i Kristy zany, dia miova fijery, miova famindra, lasa mikatsaka ny zavatra any ambony. Na raha marimarina kokoa dia izay lojika avy any ambony izay no mamaritra ny fiainany etỳ an-tany, lasa miova. Ary izay ny teny hoe tsy izaho intsony ny velona, fa i Kristy ny velona atao anatiko. Ary le loha hevitra hoe ny fiainanareo miafina ao amin'ny Kristy. Zay zany hoe ce que nous sommes conditionne ce que nous faisons. Et ce que nous faisons conditionne ce que nous pensons. Détermine ce que nous pensons. Dia zao niaranatsangana tamin'i Kristy nareo ka tsao ny zavatra any ambony. Fa saino ny zavatra any ambony. Ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. Et conditionne ce que nous pensons. Zany hoe ny zavatra eritreretintsika koa zany miova amin'le hoe niaranatsangana tamin'i Kristy. Rehefa hoe tsy izao intsony ny velona fa i Kristy ny velona atao anatiko dia ny zavatra sainiko koa zany dia ny zavatra any ambony. Eto indray ny teny voambolana entina hoe sainy ny zavatra any ambony dia haitsika amin'ny teny frantsay hoe préoccupez-vous. Tany hoe zany atao hoe préoccupation zany. Fa tsy hoe misaitsaina dia maminany, mamina vina hoe vinavinao dia any an-danitrany no fonenako any amody any alety. Mialatsiny fa tsy dia tsara feo. Fa hoe saina, préoccupez-vous. Zany hoe zay himaty matesana. Satria ina ny antony? Efa niaranatsangana tamin'i Kristy. Tsika zao zany ny tongotsika ilany efa any an-danitra. Ary zany ny Efesianina 2:2 teny an'izany hoe niaranatsangana tamin'i Kristy ianareo ary niaranapetra ny any an-danitra miaraka amin'i Kristy. Vaovao mahafaly zany. Ary zany ny mahatonga antsika mitraka foana na dia mandalo zavatra manahirana ary tsika etỳ an-tany ety. Satria nahoana? Efa natsangana niaraka tamin'i Kristy. Misy zavatra mety tena hoe andona sy hanozongozona antsika. Ary ny fiainana izay iainantsika izao dia voalaza ny soratra masina azadiny zany hoe mandalo ny andro faranysika any aparany any dia isy andro mahory. Ny fisehony dia zao ny olona ho tia vola, ho tia tena, mpandoka tena, mpiavinavina, mpanaratsy, tsy manora isy ireny rehetrarehetra. Misy andro mahory ao anatin'izany tsika. Ary esarotra. Fa ny mampahery antsika, ny mampijoro antsika dia ny fahatsapana hoe niaranatsangana tamin'i Kristy isika. Niaranatsangana tamin'i Kristy isika koa mikatsaka ny zavatra any ambony ary misaina ihany koa ny zavatra any ambony. Fa efa maty ianareo. Zany hoe le fiainantsika na olombelona tsika taloha efa maty. Ino no nijanona tao am-pasana? Fa ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy. Ny voambolana ampiasana eto indray dia hoe
miara-miafina amin'izao vanim-potoana zay mampalaza ny teknôlôjia isan-karazan'izao dia mahitsika amin'ny atao hoe crypté efa mandefa information dia hoe crypté mba tsy ho azon'ny fahavalo am'izao natao hoe misy guerre de communication dia misy ny fitsiklovana ny hôpitaly amin'izao a misy manao piratage dia tsy maintsy crypténa ny données crypténa ny information mba tsy ho azon'ny mpangalatra ny guerre d'informatique ny pentagone tratra misy misoloky dia vondra iny avaria itsika rehetrarehetra io raha tsy mitandrina dia lasa ny olona ny données na ny information dia mila crypténa dia ohatran'izany ny fiainantsika hoe crypté avec Christ mila décodeur vao mahafantatra azy nefa io tsy misy afa-tsy Andriamanitra zany hoe ny fiainantsika voalaza hoe miafina amin'ny Kristy io dia zao tsy misy intsony afaka maka azy ary zany ny tenin'ny Kristy hoe tsy misy maharombaka zay opelantanako ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy crypté ary izy ihany manana ny falanahidiny fiainana tsy misy mahavoa azy ary tsy misy mahasokatra azy tsisy mahidy azy raha tsy izy mahidy dia ny fiainantsika i fiainantsika io dia miafina ao amin'ny Kristy arovanao tsy misy intsony hery tsy misy intsony fahefana tsy misy intsony na fanahy any an-danitra io na any an-tany araka ny tenin'ny Kristy hoe iza no mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy tsy misy fahoriana va fahantrana fanenjehana mosary fahafatesana tsisy tsy misy na iza na hoavy na zavatra hoavy na zavatra ankehitriny mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy satria nahoana miafina ao amin'ny Kristy ny fiainantsika crypté ao amin'ny Kristy tsisy maharombaka zay opelan-tanana dia zany fahamarinana zany no entintsika indray mamakivaky ny fiainantsika amin'izao andro sarotra izao hoe ny fiainako tamin'ny fotoana na ny lorako azy an'Andriamanitra dia miafina ao amin'ny Kristy miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ary i Kristy no tena fiainanareo zay ny tohiny i Kristy no tena fiainanareo zany hoe le fiainantsika tsy ao amin'ny Kristy tsy tena fiainana tamin'izay mpilalao tany Madagasikara dia manao an'le inony ty le bille fitsoana azy kanety dia milalao eo dia misy ny lalao ohatrany hoe entraînement dia misy ny atao hoe tena izy rehefa tena izy dia rehefa resy ianao dia lasa ny olona mibi dia ohatra izay koa ny fiainantsika misy ny fiainana le fiainantsika ao teo an'Andriamanitra hoe tsy izy io rehefa ho avy ny fahafatesana telo ny fasana ianao rehefa ho avy ny zavatra manahira zay ny mahatonga ny olona mangorory tsy midika akory zany aza matahotra satria izao ho voatelo ny fasana ho voatelo ny fahafatesana hidaraboka ny olona rehefa tsy miafina ao amin'ny Kristy ny fiainana fa ny fiainana tena izy dia fiainana ao amin'ny Kristy i Kristy no tena fiainanareo ka raha hatr'izay iseho izy dia hiara iseho aminy koa ianareo sady iray voninahitra aminy dia ho voninahitra Andriamanitra irery ihany amen.
zao tsika ry havana dia hiaraka hitsangana anambara ny finoantsika iarahana amin'ireo kristianina maneran-tany ary izay fanekempinoana izay koa no irosoantsika avy hatrany satria raha hitantsika ny votoatiny zany fanekempinoana izany dia ny fiarahantsika amin'ireo anjely marobe ny any an-danitra sy ny ety an-tany mankalaza an'ilay Kristy ilay mpanjaka ny voninahitra dia izany koa no mitondra antsika ary nyroso avy hatrany ireo diakona izay mandray anjarany amin'izany rehefa vita ny hira anao ny dera dia miroso avy hatrany amin'ny fanasan'ny tompo isika fa andeha arytsika hanonona izany miadana satria fanambarana ampahabe maso fa nitsangany Kristy ary niara-nitsangana taminy koa isika. Mideranao zahay Andriamanitro, manaiky anao tompo izahay, ny tany rehetra dia mitsaoka anao, ray ny mandrakizay. Mideranao ny anjely rehetra, ny lanitra sy ny mahery rehetra ao aminy. Mideranao ny lanitra ny kerobima sy ny serafima, manao hoe masina, masina, Andriamanitra tompony maro, manerana ny lanitra sy ny tany ny fiandrianany voninahitra ao. Mideranao ny apôstôly rehetra, mideranao ny mpaminany rehetra, mideranao ny martyra rehetra, ny fiangonana eran'izao tontolo izao manaiky anao, ho ray manam-pampiandrianana tsy hita fetra, sy ny zanakao lahy tokana be voninahitra, ary ny fanahy masina mpampionona ny fo. Ianao ny mpanjaka ny voninahitra, ry Jesosy Kristy o. Ianao ny zanaky ny ray, zanany mandrakizay. Raha nan'olo tena hamonjy ny olona ianao, dia tsy nilavinao ny ateraky ny Virjiny. Rehefa nandresy ny herin'ny fahafatesany ianao, dia novahanao ny fanjakan'ny lanitra, mba hidirany mino rehetra. Mipetraka ao an-tànan-kavanan'Andriamanitra ianao, ao amin'ny voninahitra ny ray. Mino izahay, fa ho avy ianao ho mpisaranay, isan'andro dia mankalaza anao izahay, ary miobo ny anaranao izahay, mandrakizay. Amen. Anao ny dera ry zanaky ny ray. Ry havana mivelatra manoloana antsika ny
ny fanasana masina zay mampiseho amin'ny fomba hita maso le fahasoavana tsy hita maso omen'Andriamanitra sy tiany ho zaraina amintsika amin'izao aladin'ny Paska izao, izay mitorika io fa miandry an'i Kristy isika amin'ny fiverenana eny amin'ny raon'ny lanitra, ary te hahitantsika iaina izany fiainana miara-miafina ao amin'ny Kristy izany. Amin'izay fotoana izay izy no hidécrypter antsika ary ho asehony ny ariary fa zanany isika. Ko andeharintsika hivavaka hangataka ny fanahy masina ho amin'izao fanasana izao. Tompo, mba hidiny ny fanahinao masina, hiasa aminay, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon Jesosy Kristy Tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy dia ho anao Andriamanitra raitsi-to, ao amin'ny firaisana amin'ny fanahy masina, ny laza sy ny voninahitra rehetra ho mandrakizay. Amen. Izao dia ny hozaraina diakona eny amintsika ny mofo sy ny divay mandritry ny hira, feokira, satria raha ohatra ka isika mihira dia mipositionner dia feokira no ataontsika arak'izay voalahatra 450 sy 200 mba hierovana amin'ny mety ho piti-drora, dia aleontsika tsy mihira fa feokira ireo diakona dia hizara izany, ary amin'ny fotoana manokana no anambara ny teny fanorenana isika miara-mandray, miara-mihinana ary miara-misotro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. 254 dia ho zaran'ireo diakona ny tena sy ny ran'i Kristy. Zay efa nahazo afaka mipetraka ireo zay efa nahazo.
samy nahazo avokoa ve sika tompoko raha izany ary dia aoka itsika rehetra hiaraka hitsangana je vous invite tout le monde même ceux qui ne sont pas communiants à se lever pour célébrer ensemble la scène. Arambola teo am-pisakafoanana Jesosy dia nandray ny mofo izy koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ary hoy izy raiso hano ity no tenako. Amen. Ary nandray ny kapoka izy koa rehefa nisaotra dia natolony an'ireo mpianana ka nataony hoe misotroany ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ilay raha norenan'Andriamanitra ny fanekem-pihavanany izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Amen. Manjerehetra ny iray latabatra tamin'ny tompo dia izao no afatra ho fampahirezana antsika izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ho Jesosy. Ary izao hanangana azy amin'ny andro farany fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko ary izao kosa ao aminy. Ary tahaka ny raha ny ray velona ary izao koa velona ao amin'ny ray dia tahaka izany koa izay mihinana ahy no velona amiko. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Allez dans la paix du Christ. Amen. FF 7 firana fanampiny fafito no vetesitsika amin'ny fanangonana ny kapoka sy ny fitatazana ny rakom-pisaorana.
misaotra n'andriamanitra lehibe ntsika ny nafahantsika ny ombona ndray latabatra taminy zao dia tonga amin'ny fotoana izay ilazana ny raharam-piangonantsika. Ary ny anjely namalaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny asofijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Izany tenin'ny soratra masina ao amin'ny Matia toko 8:15 ka hatramin'ny fahaenina izany no entina iarabanantsika indray na tratra izao Pasika fandresena izao. Ho amintsika hatrany eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy velona. Misaotra ny mpitandrina Zanora Andrianandrasana isika, nitarika ny fotoana, nitondra ny sakafom-panahy ary nitarika antsika tamin'ny fanasan'ny Tompo androany. Misaotra ihany koa atsika rehetra izay nandray anjara natanteraka izao fotoana izao. Toy izao indray ary fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fotoam-pivavahana dia mitohan-trano isaky ny Alahady amin'ny 10 maraina sasany ary ny fanajana ireo fepetra momba ny fiarovana amin'ny valanaretina Covid dia mitohan-trano. Ny fisoratana anarana izany. Ny fisoratana anarana raha ohatra ka tsy mahazo an'ilay mail ka alefan'ny pasteur nareo dia afaka miditra amin'ilay mail teo aloha, iny ihany ny afaka iaccédenareo anaovana ny inscription. Na ihany koa afaka miantso ny laharana na mandefa message amin'ny laharana 0615 49 41 85. Ny fanajana ny elanelana ray metatra sy ny carré familial tompoko dia tena zava-dehibe tokoa. Raha ohatra olona tsy miray trano, tsy mahay madresa dia tokony tsy ara hipetraka. Fa ny olona ray trano miray adresy no miara-mipetraka, sinon olona roa isaky ny W dia misaotra tompoko amin'izay zavatra satria tena zava-dehibe tokoa. Ny fitondrana amin'ny masika, izany koa dia manomboka ny enitaona dia obligatoire. Iangaviana ihany koa isika nefa raha ohatra ka misy tsy fahafahana na misy antony maro samihafa tsy ahafahantsika efa nisoratrantsika nefa tsy afaka tonga dia mba mandefa message amin'ny laharana inscription 06 15 49 41 85 ihany koa. Ny fampitana amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny alalan'ny tambajotra Facebook sy ny Zoom dia mitohy hatrany. Ny fianarana soratra masina dia isaky ny zoma hariva amin'ny 7 hariva amin'ny alalan'ny Zoom izay anasana antsika rehetra satria zava-dehibe tokoa izany sakafom-panahy ho antsika izany. Ny sekoly Alahady sy ny katekômena dia isaky ny Alahady amin'ny 7 maraina. Ny gropy miasa mandritra ny ity volana aprily ity dia ny gropy C sy ny D. Ny sampana tily no mandray andraikitra amin'ny liturgia amin'ny Alahady 12 volana aprily izao ary koa miandraikitra ny fanadiovana ny fiangonana ny Sabotsy sy ny Alahady. Toy izao indray vaovao avy amin'ny sampana fifoazana. Noho ny fepetra noraisin'ny mpitondra ny firenena dia atao sur Zoom ny fotoam-pifoazana isaky ny Sabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora sy sasany ka hatramin'ny 10 ora. Izany dia manomboka ny Sabotsy 10 aprily izao mandra-pivovan'ny toe-draharaha. Tsy misy fiovana araka izany ny mpandray anjara. Manantena ny fanatrehantsika izany fotoana izany ary hiditra amin'ny Zoom identifiant mahazatra ihany. Misaotra tompoko ny bureau-ny sampana fifoazana. Antso fivoriana. Antsoina isika birao hanatrika ny fivoriana ara-potoana ny alakamisy 7 aprily izao amin'ny 7 ora alina amin'ny alalan'ny Zoom. Antsoina ihany koa itsika komity sy ny loholona hanatrika ny fivoriana ara-potoana ny Alahady 10 aprily amin'ny 5 ora hariva amin'ny alalan'ny Zoom. Ny tanisa dinika dia alefa amintsika manaraka eo ihany. Formation responsable.
Araka ny diarintsika dia amin'ny asabotsy fa 17 volana aprily izao ny fiofanana mitoy ny fiofanany responsable ka ny andinidiny dia lazaina amintsika ihany fa aoka isika dia efa hiomana amin'izany sy hitondram-bavaka izany fotoana izany. Fanolorana ireo mpiara-miasa vaovao. Araka ny tapaka teo amin'ny komity sy ny loholona ary ny birao dia fifaliana ho anay ny manolotra antsika ireo coordinateur des commissions na mpandrindra ireo commissionna maro mijoro eto amin'ny fiangonana. Ka raha izy ireo dia angaviana mba hitsangana Ramatoa Kely Arivola Randriamaro sy Andriamatoa Tantely Rakotonanahary. Arivola zany rehefa avy eo vao tonga dia misaotra tompoko. Levée de fonds 1 efa nalazaina tamin'ny alady maromaro izay efa ny 17 volana aprily izao nanaovantsika ny levée de fonds voalohan'ny fiangonana amin'ity taona 2021 ity izay entina hamelona ny kitapom-bola amin'ny fonctionnement ny fiangonana ka fanatitra no ataontsika amin'izany amin'ny alalan'ny valopy ka aoka samy homana amin'izany isika sy hitondram-bavaka. Azavaina tsara fa ny fonctionnement fiangonana sy ny ezaka trano dia zavatra roa samihafa mihitsiny ka levée de fonds dia natokana ho an'ny charge momba ny charge amin'ny fiangonana dia misaotra tompoko. Asa Vilar mitsoy hatrany ny asa isaky ny asabotsy dia isorana ireo mandray anjara amin'izany, isorana koa ireo fianakaviana manolotra sakafo sy ny goûter. Raha misy moa fianakaviana telepanahy hanolotra sakafo dia raisina tanandroa izy ireo ka afaka manantokana ny responsable. Ary ireo izay maniry handray anjara amin'ny asa trano dia afaka tonga koa ny asabotsy manomboka amin'ny 7 maraina. Misaotra tompoko. Action de nettoyage. Isetsika action de propriété du quartier karakarain'ny ASL, l'association des syndics de la Pauline, ny asabotsy fa 5 volana jona izao. Ka aoka isika amandrika izany ao anatin'ny diarintsika izay anasana sy anantenana antsika fiangonana ny fandraisana anjara mavitrika amin'izany. Hiara-mientana amintsika amin'izany ny adjointe à la mairie 9e à 10e arrondissement izay misy ny fiangonantsika. Opération pièce jaune. Araka ny tantaran'ny fiangonantsika angamba dia nanomboka tamin'ny pièce jaune itsika izay nangonina ka dia hotoizantsika trano izany ka afaka mitondra izany tsika ny alahady 13 juin na ihany koa afaka mitondra izany manomboka izao ka omena ny ekipa finance etiarina. Ny momba ny souscription koa moa zany dia misy ny souscription izay anefatsika ireo vola aloha amin'ny banky momba ny vidin'ny fiangonana ka manentana an'izay maniry anao izany hanantona ny ekipa finance ihany koa satria tena zava-dehibe izany. Dia misaotra tompoko. Banque alimentaire. Misokatra trano ny banque alimentaire atsika atsy amin'ny salle catéchisme atsy ambadika tsy misy azy ho an'ireo izay maniry na ho ihany koa amin'ny fianakaviantsika na namatsika mandalo fahasahiranana aza misalasala maka amin'ny serviron ambadika ao izany ary raisina tanandroa ihany koa ireo izay maniry hanoana izany banque alimentaire izany. Filazana manjoa. Amin'ny alahelo lehibe ary amin'ny finoana ny fitsangana amin'ny maty no ilazana aminareo fa nodimandry tamin'ny voalohan'ny volana aprila teo tany Madagasikara teo amin'ny 17 taonany i Jemima Raharymalala anabaviny John Rabekoto. Ny fandevenana moa dia efa vita somatsara fa fitondranam-bavaka no angatan'ny fianakaviana ho solo amin'ny famangina ny anaran'ny birao. Filazana manjoa faharoa. Amin'ny alahelo lehibe ary amin'ny finoana fitsangana amin'ny maty no ilazana anareo fa nodimandry tamin'ny voalohan'ny volana aprily teo ihany koa i Razafitrimo Rachel anabaviny tonton Gérard sy Tativolola Ralimbomanana. Fitondranam-bavaka ihany koa no angatahan'izy ireo amin'ny anaran'ny birao. Araka ny efa fantatsika moa dia ny fianakaviana Razafy Mandimbimino sy Guy Mianakavy dia namoy ny tompoko vavy Razana Malala Marie reniny Tatimino nodimandry tamin'ny talata 13 volana martsa teo tany Madagasikara ka no fangatahany ireo fianakaviana izany
dia androany amin'ny fotoam-pivavahana faharoa aorian'ny filazan-drarany anaovana fitondrana ambavaka azy ireo. Filazana manjo fa 4. Na mandeha mamaky ny lohasamezina izay nitadido ny fahafatesana aho dia tsy misy loza tahorako fa ianao no miaraka amiko. Tarihinao sy arovanao aho ka izany no mampatoky ahy. Salamo 7:24. Amin'ny finoana sy fanantenana fitsanganan'ny tena maty no ilazana amintsika fa ny malalanay Arlette Rasoana Valina Rasolofiny aina vadina velan'ny tompoklazy Jean Lecaire Rajoely Solo dia natsoiny ray ody any aminy ny asabotsy 3 aprily teto Marseille rehefa nivahiny 5 taona teto an-tany. Hoy ireo zanany ary ny aina sy Clément Andrimitantsoa Rakotosan Lalasoa Rajoely Solo Hilaire Volatina Andrianoely Mirana sy Richard Ramamonjisoa ny zafiny sy ny zafiafiny Kady Stoky Raveljaona Ariantsa sy Sarika Todo sy Tina Andriamitatsoa Rakotosan ary Liza sy Luka Camille sy Tsangy Andriamitatsoa Rakotosan ary Maya Fiti miary Christophe sy Julia Hilaire ary Amélie sy Mila sy Paloma Medja Davida Hilaire ary Maeva Noa sy Lilian Aina Andrianoely ary Elisa sy Claire Dina Andrianoely sy Laurent Rudolphe ary Salomé Vola sy Erika Kazanova ary Max sy Tom Kanto sy Arnaud Bronsard ary Lou sy Arthur Marion Stamby Andrianoely Alice Mikaela Ramamonjisoa ary Lucas Tony Sarah Ramamonjisoa ary Leni Livia Lana Mamy Ramamonjisoa ny fianakaviana manontolo ny fandaminana sy ny andiny rehetra dia ampitaina amintsika manaraka eo ihany. Aoka tsiaro ambavaka ireo fianakaviana maro isika mandalo fahoriana. Misaotra tompoko. Ny toy izao indray ny rakitra azo tamin'ny lahady 27 volana martsa teo. Rakitra dia 273,70 ezaka trano 289,40 ary ny adidy dia 15 €. Ny ekipa finansa dia vonina trany andray ny adidy sy dao avy amintsika. Izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafintsika dia misaotra tompoko amin'ny faharetana dia an'Andriamanitra irery ihany amin'ny voninahitra. Prions. Seigneur, nous te remercions encore ce jour de ta résurrection avec toi, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné depuis toujours jusqu'à maintenant. Et surtout, notre projet Zakatchan qui s'est concrétisé grâce à toi, Seigneur. Beaucoup de choses ont été exécutées en ton nom, Seigneur, et nous avons vraiment vu ta main forte nous guider à travers ce projet. Seigneur, aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième phase de ton projet, une phase très importante parce qu'elle nous conduira vers l'avenir, vers la réussite de ce projet. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, tout ce que nous projetons de faire en ton nom. Nous prions, Seigneur, pour que tout soit exécuté selon ta seule volonté et que tous tes paroissiens puissent s'unir et s'aimer à travers ce projet. C'est en ton nom, Jésus, que nous faisons cette prière. Amen.
satsika dia iroso amin'ny rakom-pisaorana dia mihira voalahatra no ataontsika mandritra izany. Itsangantsika hanolotra ny rakom-pisaorana. Roa amby efapolo amby zato, ambin'ny faefatra. 142. Perakisika tompoko dia tonga amin'ny fotoana anaovana ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika.
Hiara-mivavaka isika. Saotranao izay ry Andriamanitra tomponay io noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao izay nandresy ny fahafatesana. Saotranao izahay noho ny amin'ny teninao izay norenesinay teo. Nampianatra anay ianao fa niara-nitsangana taminao tokoa izahay ka tokony hikatsaka ny zavatra ao ambony dia ampitoery lalandava ao am-ponay izany teninao izany. Saotranao izay Andriamanitra fa Andriamanitra velona tokoa ianao, miahy ny fiainanay, mikarakara sy manasoa anay. Koa ankehitriny dia mitodika aminao indray izahay, mitondra ny etaetam-ponay sy ny an'ny olona rehetra. Mivavaka izahay ho an'ity fiangonana Vialara izay nametrahanao anay ity, mba tohaninao mafy izay mba hijoro vavolombelona tokoa ka sahy hanambara fa velona tokoa ianao tomponay amin'ny olona rehetra amin'izao andro Pasika izao. Tahiro ny asan'ny fiangonana izay voalaza rehetrarehetra teo, tahio ny sampana rehetra amin'ity fiangonana ity, tahio ny olonao rehetra. Mivavaka izay ho an'ny Madagasikara izay ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny valanaretina amin'izao fotoana izao. Vonjeo sy mitanonay Andriamanitra ka ny fandresenao, ny herin'ny fandresenao mba ahafahanay mandresy ny izao valanaretina izao, dia ianao no hamangy ny tanonay ka hanongotra tanteraka izany aretina izany, ary tsy eo amin'ny taninay Madagasikara ihany fa eo amin'izao tontolo izao. Mivavaka izay ho an'ity tany izay mandray anay ity mba ny fanahinao masina hiasa amin'ireo mpitondresa-tsokajiny, mba hanana fahendrena sy fahatahorana anao amin'ny fitondrana. Tompo, eo anatrehanao ny fandrinay rehetra, ary ny fisentonay tsy misy miafina aminao. Apetrakay aminao izay rehetra marary amin'izao fotoana izao, na an-trano izany, na any amin'ny hopitaly izany, na aiza ny aiza isin'ny aretina sy ny fangiriforiana sy ny fahamoisam-po-mafy amin'izao fotoana izao, dia ianao ilay Andriamanitra mpanasitrana, ianao no anasitrana ny olonao rehetra araka ny habe ny famindraponao. Tsarovy ireo namanay sy havanay izay nidona-paoriana tato ato sy ny omaly. Atrakao sy atanjao ny finoanisy ireo Tompo, ary ampaherezonao izy ireo ka ianao no mafana ny ranomaso rehetra, satria ianao ilay rain'ny fampiononana mandrakizay. Dia ankininay aminao ny asa mandrarahanay, ny olanay rehetra, ny tebitebinay, ny tahoatray rehetra, izay rehetra manondrery dia apetrakay eo ambany fahasoavanao ka ampatsiahivo azy ireny mandrakariva fa ny fitiavanao Jesosy dia tsy mahasaraka azy. Maro ny zavatra tianay angatahana aminao, indrindra fa ireo vetsovetso-po izay tonononay mangina ao am-ponay ao. Misaotra ry Tompo, fantatray fa mihaino sy mamaly vavaka ianao, ka farananay izany vavaka izany amin'ny alalan'ny vavaka mamy indrindra izay nampianarinao manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay n'io izay anina sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy,
fanao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. amarana ny fotoana isika satria fantatsika fa misy fidirana faharoa anio dia mba tsy fanonjotsika zany dia rehefa mivoakatsika dia ato amin'ity varavarana amin'ny akavity no mivoaka afa-tsy ireo mitondra posety izay mitondra posety sy ireo zokonjokony zany zay manahirana hiditra hidina mitohatra atsa dia mba homena lalana izy voaketsa fa ny akoatran'izay kosa avaty amin'ny akavy. Ceux ou celles qui viennent avec les poussettes pour les bébés peuvent sortir dans la salle, dans la porte principale, et aussi nos aînés que nous adorons vraiment plus fort en ce temps pascal. Ces personnes-là peuvent sortir, mais tout le monde sort de ce côté-là. Yaraka itsangana ary tsika anao ny hira voalahatra. Ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy noho izany aza manana inona intsony fa ambarao amin'Andriamanitra isaky n'izay mivavaka ianareo izay ilainareo ary angatao amin'ny fofeny fankasitrahana raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'olombelona rehetra iaro ny fonareo sy ny sainareo satria tafaray amin'ny Kristy ianareo. Amen. Amen.
Voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Dia mirary pasika sambatra ho antsika rehetra ato amin'ny akaviato zany tsika mivoaka.